velona naku velona hakaya sawani Jesusi asamba malana famandean ng teni iza asambi arayna famandean ng teni iza Uvunzena nawe sinakuna nawe Uvunzena nawe
sinakunenda we sai kene sai reno au reno mjesusi funua nao mzena nao sinakuna nao sai namna yangu vavaka atsika tompoko misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'ny tompontsoa lehibe izay omenao anay ny amin'ny fanananay ny teninao izay anisan'ny voasoratra tamin'ny fitenin-drazana malagasy tsy voatery hianatra fiteny hafa izay ho mahafantatra ny teninao sy ny sitraponao fa marika izany fa miteny amin'ilay malagasy ianao ary manakambara aminay ankehitriny dia mbola misaotra anao koa izahay fa afaka mandinika ny teninao, afaka mihaino ny teninao amin'ny lafin-javatra maro samihafa. Tsy tery lalana ianao fa na dia maro aza ny mety ho sakana tsy ahafahanay mandre ny teninao dia manome vahaolana mandrakariva ianao mba handrenesanay ny teninao. Anisan'izany izao fandaharana izao ka dia mangataka anao izay Andriamanitra ny fanainao masina izay nampanoratra izao teny izao no aoka hiasa sy ampitoetra ny teninao ary ampahavookatra izany teny izany eo amin'ny fiainanay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay entiny manitsy mangataka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho toriana amintsika
sy ho ampianarina amintsika dia araka ny programa izay fahitantsika dia araka izay hita ao amin'ny Hebreo toko 1:10. Hebreo toko 1:10 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Hebreo toko 1:10 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10 nefa tsara raha ho vakintsika hatramin'ny andininy 1:10. Rehefa hitantsika dia vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita, fa izany no nahatsara lazan'ny Taolo. Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Finoana no nananteran'ny Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara no ny anikaina, ka izany no nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra no nanambara ny amin'ny fanatitra nataony, ary amin'izany na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Finoana no namindrana an'i Enoka tsy hiara-ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy, satria nafindran'Andriamanitra fa talohan'ny namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Finoana no nanamboaran'ny Noa sambo fiara hamonjena ny ankohonana, fa natahotra izy rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita, koa izany no nanamilohany izao tontolo izao sy nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Finoana no naneken'ny Abrahama rehefa nantsoina niainga ankany amin'izay tany ho azony ho lova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no nivahinianany tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana, toy ny any an-tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy, fa manantena azo ny tanàna misy fanorenana izy. Andriamanitra no tompomarika sy mpanao izany, ary nasara aza dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsahajaza izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia efa novakiana teo araka ny Hebreo toko 1:10 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 1:10. Ny voalaza ao amin'ny programa dia hoe fampianarana, toriteny fampianarana. Raha resaka finoana moa no resahana, raha resaka finoana no resahana, dia reto zavatra anankiroa reto aloha no tsara marihana voalohany. Ny finoana araka n'Andriamanitra no resahana eto, satria maro ny karazana finoana, ny finoana malagasy sy ny sisa sy ny sisa, fa ny finoana araka n'Andriamanitra na araka ny soratra masina no resahana eto. Raha vao izay finoana araka n'Andriamanitra izay no resahana, dia esorina ao an-tsaina avy hatrany aloha ny resaka hoe lojika. Ny resaka lojika izany dia esorina fafana ao an-tsaina avy hatrany, satria ny lojika an'Andriamanitra tsy lojika n'olombelona mihitsy na oviana na oviana, ary ny finoana dia tsy azo ny saina ho faritana na hoe ho amarinina ara-tsaina izany resaka finoana izany, raha tsy aka ohatra lavitra isika ny amin'ny hoe mpivady hoe nofiray ihany izy roa, ray ampiana ray mira ray. Raha ny lojika maha-olombelona ny ray ampiana ray dia mila mira roa, ohatra ihany izay. Entina namafisana ny amin'ny hoe raha ny finoana momba ny Baiboly, momba n'Andriamanitra no resahana, dia tsy azo ny saina refesina na ho fatarina mihitsy ny momba n'izany finoana izany hoe lojikany. Ny manaraka izay zavatra foroa izay tsy maintsy fantatsika dia hoe ny finoana
araka an'Andriamanitra dia zao tsy hoe zavatra avy ao anaty na hoe zavatra efa nolovaina fa misy ny aviany dia fahitsika moa zany zavatra avy any ivelany izay tsy hafa fa avy amin'Andriamanitra, hoe ny tena ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny Kristy. Ny tiana resanany amin'izany dia zavatra avy any ivelany, zavatra avy any ivelany fa tsy hoe zavatra efa tao anaty tao. Misy ihany moa ny atao hoe finoana amin'ny ankapobeny maha-olombelona, hoe mahandro vary le olona dia ny finoany dia tsy maintsy masaka zany vary zany, mihinam-bary izy dia ny finoany dia voky izy, efa ao anatiny zany finoana zany. Fa eto ilay finoana resantsika dia hoe ny finoana avy any ivelany izay avy amin'Andriamanitra, io dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny ozy izy ny soratra masina, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny lohahevitra izay napetraky ny mpandahatra ny programa dia ny amin'ny hoe ny hevitry ny finoana, ny hevitry ny finoana, ny hevitry ny finoana. Ny hevitry ny finoana azy dia izao: mampiseho ny maha-izy azy an'Andriamanitra. Ny hevitry ny finoana raha araka nyty Hebreo 12:1-12 dia izao: mampiseho ny maha-izy azy an'Andriamanitra. Ny hevitry ny finoana fa Andriamanitra dia tsy toha, Andriamanitra dia tsy toha, Andriamanitra dia mahagaga, Andriamanitra dia tompony hery sy ny fahefana. Zay ny hevitry ny finoana dia verika ihany hoe mampiseho ny maha-izy azy an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia tsy toha, Andriamanitra dia mahagaga, Andriamanitra dia tompony hery sy ny fahefana. Raha mijery ny teksta izay novakiana teo isika ny Hebreo 12:1 dia ny 9 ka hatramin'ny 12 dia hitantsika tsara fa mampiseho ny maha-izy azy Andriamanitra. Fa izy dia tsy toha, mahagaga, tompony hery sy ny fahefana. Hitantsika amin'ny teksta izay efa novakiana teo fa nampisehoan'Andriamanitra ny maha-izy azy, fa izy dia tompony hery sy ny fahefana, mahagaga izy, tsy toha, tsy takatry ny saina. Raha tsy handeha lavitra isika fa ny tantaran'ny Noa fotsiny, tantaran'ny Noa, hoe andro maina, eny an-tampokavoana manao ny sambo, dia nefa dia izay nampisehoan'Andriamanitra fa tsy toha izy, tsy takatry ny saina, tsy azo vinavinainy ny saina mihitsy, ny heriny tsy toha izy. Ny manaraka izao ny hevitry ny finoana dia izao: ny hevitry ny finoana dia mampiseho ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, mampiseho ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra dia tsy miova, tsy miova amin'ny teniny izy, tsy miova amin'ny teniny. Tsy mba nanao Andriamanitra hoe andraso loha fa diso le izy, fa ny zavatra teneniny dia tsy maintsy toha. Ny zavatra rehetra tompoko dia samy manana ny fomba amam-panaony, samy manana ny fomba amam-panaony ny zavatra rehetrarehetra. Ka ny finoana dia izao ny fomba amam-panaony efa noresahana teo: mampiseho, mampiseho fa Andriamanitra dia tsy miova amin'ny teny, ary ny finoana koa dia te hanamarina, izay ny maha-izy azy, te hanamarina mandrakariva ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ny teksta izay novakiantsika teo dia mamelabelatra sy manazava ny zany hoe fomba amam-panaony ny finoana izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ilaina ny fahafantarantsika ny fomba amam-panaony ny zavatra anankiray. Ohatra fotsiny tsy handeha lavitra isika micro. Ny fomba amam-panaony io dia izao hoe apetraka dia hitenenana dia mamoaka feo mafimafy. Raha tsy fantatsika izay fomba amam-panaony izay dia na dia micro tsara be aza le izy, ohatra dia mety zavatra hafa nampiasana micro, mety ohatra hoe ampiasana any an-dakozia ve sa ampiasana any anaty inona le izy. Fa ilaina ny mahafantatra fomba amam-panaony, indrindra fa hoe raha eo amin'ny olona samy olona ihany koa fantatsika, ilaina ny mahafantatra ny fomba amam-panaony.
Farakaraky ny afantarantsika bebe kokoa ny fomba mampanao ny olona anankiraika ny mahatsara ny fihavanantsika amin'iny ary ahitantsika ny tompontsoany dia tahaka izany koa ny zavatra anankiraika. Efa fantatsika ny fomba mampanao amin'ny micro, haitsika ny mampiasa azy, hitantsika ny voka-tsoa ny amin'ny fampiasana izany micro izany, ohatra entina nazavana izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao ihany moa izany. Ka ny fomba mampanao ny finoana dia izay, te hanamarina na te hampiseho ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia tsy miova amin'ny teniny na oviana na oviana na amin'inona na amin'inona. Izany na tsara laza amin'ny Ntaolo hoe ny soratra masina, satria izy dia ny fikitra tamin'izany, ny fototra tamin'izany ny finoana. Fa Andriamanitra ho izy dia te hanamarina sy hampiseho ny fahamarinan'ny teniny, fa Andriamanitra dia tsy miova amin'ny teniny. Ny hevitry ny finoana ary dia izay tsy hafa ry havana fa izao: mamboly fanantenana sy finoana amin'izay manaiky sy mandray izany finoana izany, izay tsy hafa fa avy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Mamboly fanantenana sy finoana ary fanoavana. Raha ny tantara dia hitantsika mazava tsara fa nisy teo amin'ny resaka fanompoana, eo amin'ny resaka fanompoana hoe fanatitra teo amin'ny raharaha-pivavahana, fanatitra finoana no nanateran'ny anakiraika n'ilay fanatitra. Ny tiana tenenina izany dia hoe Andriamanitra dia mampiseho ny maizy azy, fa tsy toa izy, mahagaga izy, tompony hery sy ny fahefana. Fa amin'ny olona izay manaiky, mandray ny finoana avy amin'Andriamanitra noho ny amin'ny teniny dia izao: mamboly fanantenana sy fanoavana, mamboly finoana ao anatin'izany olona izany ny hevitry ny finoana. Fa izy rery ihany, izy rery Andriamanitra rery ihany no tompon'antoka. Izay no nolazainy ao. Izy no tompo marika, izy no tompon'antoka ny amin'ny fahataterahan'ny asan'izany finoana izany. Reo ry havana ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika nalaina avy tao amin'ny Hebreo 1:20 dia ilay 1 ka hatramin'ny 1:20. Nampitondrana ny lohahevitra ny amin'ny hoe ny hevitry ny finoana. Rehefa jerevantsika amin'ny ankapobeny ireo dia izao: na tamin'ny lafiny ara-tsiansa, satria hitantsika amin'ny 1:20 hoe finoana no nandraisany sarahan'ny teny fa dia nananaka izy ara-tsiansa zany. Eo amin'ny lafiny ara-panompoana, eo amin'ny lafiny ara-teknôlôjia, resaka sambo na resaka ara-toetrandro dia izao ny finoana dia izao manakambara fa Andriamanitra tsy miova amin'ny teniny, Andriamanitra tsy toa. Amin'izao vaninandro antsika izao noho ny fandrosoana ry havana dia be dia be ny zavatra mifamaofao anatin'ny saina, ny zavatra hitan'ny maso. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika izao dia mitaona antsika fa izao ny lojikanao tsy lojikan'Andriamanitra, ny lojikanao tsy lojikan'Andriamanitra, fa Andriamanitra te hampiseho ny maizy azy, fa tsy toa izy, mahagaga izy, tompony hery sy ny fahefana. Na ny lafiny ara-tsiansa hoe olona efa firy taona moa niteraka, raha ny siansa no saina manazava an'izany tsy marina izany. Fa Andriamanitra te hampiseho ny fahamarinan'ny teniny. Izay no hevitry ny finoana. Ka dia engany hitondra finoana velona ao anatintsika ny fandiniana sy fandrenesana ny tenin'Andriamanitra toy izao. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina, ary ho amintsika rehetra kosa ny fiadanany. Amenina ivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao sy ny famondram-ponao aminay. Tsy mba nafeninao taminay ny teninao, fanambaranao. Fa ianao Andriamanitra dia tsy miova amin'ny teninao. Ianao Andriamanitra dia te hampiseho ny fahamarinan'ny teninao. Omeo anay mandrakariva izany finoana izany, mba hanananay fanantenana, mba hanananay fanoavana ny amin'ny teninao. Ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay mety ilay manitry mangataka izany. Amen.
isorana ny anaranao ka isorana ny anaranao
Anaki Maria, Aina Jesus, Jesus Emmanuel Kaikwa Messia, Aina Jesus, Aina Jesus Bakamini David, Aina Jesus, Swamare Sulumaintika, Aina Jesus, Aina Jesus Anaki Maria, Aina Jesus, Jesus Emmanuel Kaikwa Messia, Aina Jesus, Aina Jesus Bakamini David, Aina Jesus, Swamare Sulumaintika, Aina Jesus, Anaki Maria, Aina Jesus, Jesus Emmanuel Kaikwa Messia, Aina Jesus, Aina Jesus Bakamini David, Aina Jesus, Swamare Sulumaintika, Aina Jesus, Kilimano pungi muhara, Atolu swata lili fatika uladala, Bumi sukunulu meare burudolo, Nimubani Jesusi atone miligu, Tiani Jesusi, 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 Tiani fatika uladala, Bumi sukunulu meare burudolo, Nimumbani Jesusi atone miligu, Tiani Jesusi, 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 Tiani Inge
Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Andro vitsy isany isaina dia higadona ilay andro lehibe dia tsy ino izany fa ilay fotoana ny fanombohan'ny fankalazana ny 10 taona ny groupitsika eny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Ho toy an'ireo vidéo fanentanana izay efa narahantsika teto tao anatin'ny andro vitsivitsy ny sesy dia izay ho toy an'ny fanentanana anjarako amin'ity androany ity dia ny andraisantsika anjara ao anatin'izany vidéo fankalazana ny 10 taona zany. Mety anontany ianao hoe amin'ny alalan'ny ahoana raha zany no andraisanay anjara ao anatin'izany fankalazana ny 10 taona zany, ho azavaiko. Isika rehefa mahita ato anatin'ny Facebook rehefa misy mpanakanto anankiray mamoaka hira vaovao izy dia hilanseny an'ilay hira vaovao dia tany ny mpakafy anazy hanao vidéo challenge hilanseny an'ilay hira. Fa ho antsika kosa dia izao, ivoaka tsy ho ela ny hira faneva. Rehefa ivoaka ny hira faneva dia hoe zahantsika ho amasahana any amin'ny toerana izay misy atsika. Ka na ianao zany ao anatin'ny groupe choral, na ianao anatina fikambanana, na ianao manokana azy dia afaka manatanteraka mandray anjara amin'izay vidéo izay. Rehefa vitanao ilay vidéo dia alefanao amin'ny admin zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy na ao anatin'ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy zany mazava ho azy, dia ireo teknisianina indray no ezaka hanakambana, handravona an'izay vidéo atsika tsirairay izay, ary iny no lasa ho tonga clip officiel ny hira faneva fankalazana ny 10 taona. Naiza zany misy anao na ao Madagasikara na aty ivelany, afaka manatanteraka mandray anjara ao anatin'izay vidéo izay sika. Mety hieritreritra anao hoe andao atao amin'ny teny paritra andao atao amin'ny fiteny izay mahazatra atsika aty afaka ataonao zany fa haingo hanitra ao anatin'izay fankalazana 10 taona zay daholo izay zavatra heritreritra miainga avy any amintsika zay, fa ny fandraisantsika anjara no tena zava-dehibe. Dia entanina sika rehetrarehetra hazoto, harisika ao anatin'izany fandraisana anjara amin'ny alalan'ny vidéo izany. Dia samy ho tahin'Andriamanitra ary manantena fa handray anjara ny maro amintsika rehetra. Samy ho tahin' Jesosy tompo. Ziafanay malala manoloteny izao fotoana mahafaly irasantsika ny fahaizahany fahaizahana.
teny izah asany araina fa mandeana teny izah Apa